mandovory dia mikitronify sady valaka dia valaka ary ny teny tamin'ny mpianatra ao amba hamoaka izany fa tsy hainy ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino mandra-pahoviana no hitoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo ento aty amiko izy dia nentiny teo aminy izy fa no nahita an' Jesosy izy dia nampifanitotsy ny toniny ny tena niaraka taminazay ny fanahy dia lavo tamin'ny tany izy sady nitsikasinikasina sy nandovory ary Jesosy nanontany indrainy hoe otrinona zay nahatongavan'izao taminy ary hoy izy tsy ny fony izy mbola zaza ary nazerany matetika atao anaty afo tao anaty rano izy aminony azy fa raha mba misy hainao dia mamindra fo aminaika avin'Jerosaay fa ho Jesosy taminy hainao eo na zavatra rehetra dia hainy mino ary niaraka taminazay dia niantso ny raindra zazalahy izy ka nanao hoe mino aho fonjeo aho afaka mitsifinoko ary no hitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatolazy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy mona sy mareniny za mandidy anao mivo aminy ka aza miditra ao anatin'iny tsoa ary rehefa nananana izy sady nampifanetitentona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary rehefa tonina matika dia nataony maro hoe maty fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy ary hoe izy taminy iny karazany iny tsy mba azo avoakana amin'inona na amin'iny afa-tsy amin'ny fivavahana ihany amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen dia hoe tsanganisika ravana malala hitsena ny tenin'Andriamanitra o mandreseny ny finoana tano na dia mafy ny ady atao mipetraka ianareo ry havana dia ho salama sy ambinana ane ianao tahaka an'izay hanambinana ny fananao ihany